Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy dia mbola akafaliana trano no andorananao ny fandaharana mety toetry ny andro amin'ity anio ity. Ao anatin'izay indrindra ary dia tsara no manamarika fa hisy fiovanana raha ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka, izany hoe ka hatrany amin'ny alatsinainy androany. Oresy kely amin'ny ankapobeny nitsokany aly izay ataontsika hoe rivotra mangatsika avy etỳ atsinanana atỳ fa somary ibantoerana kely ny tsodrivotra avy any andrefana amin'ny ankapobeny raha ny 3 andro manaraka no jerena. Ny setrin'izay kosa eo amin'ny toetry ny andro dia hiakatra amin'ny ankapobeny ny maripana ambony indrindra, izany hoe ny maripana ny amin'ny atoandro sy ny tolakandro moa no tena antsoina hoe maripana ambony indrindra. Miakatra kely izay ho an'ny faritra maro manerana nosy manomboka rapitra izany dia hiakatra tsikelikely hatrany amin'ny alatsinainy androany. Ny maraina kosa no somary mangatsika kokoa indray raha oharina amin'izay 3 andro lasa izay amin'ny indrindra fa aty amin'iny afovoantany iny. Jerentsika amin'ny atsipiriana izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina ary dia misy izany ny andian-javona ny vao maraina aty amin'ny faritra sasatsasany aty amin'ny afovoantany manontolo iny izay miteraka ny atsika nambarantsika teo. Mbola miteraka kely kosa ny orana malefaka raha aty amin'ny motsiraky ny Antalaha, Ambatsosy, aty amin'ny Analanjirofa sy aty amin'ny Toamasina aty. Ny ankoatran'izay kosa dia masoandro mibalika no tena mbantoerana. Ny tolakandro kosa indray dia mbola misy an'izay orana malefaka kely izay loatra aty amin'ny manodidina ny Antalaha sy Maroantsetra aty motsiraky ny Analanjirofa, fa ny ankoatr'izay dia saika masoandro mibalika hatrany no mbantoerana mandrandraona hatrany no motsiraka voany atsinanana. Vinavina ho an'ny maripana raha ho an'ny sabotsy kosa indray dia manodidina ny 20 degré Celsius ny mafana indrindra aty amin'ny afovoantany efa manomboka niakatra kely izany izay raha oharina amin'ny 20 efatra amby 20 ka hatramin'ny 5 ny motsiraka atsinanana raha toa ka manodidina ny 4 ka hatramin'ny 13 ny motsiraka andrefan'ny nosy somary nidina ny aty amin'ny atsimo andrefan'ny nosy aty. Ny mafana indrindra kosa 13 degré Celsius any Mahajanga any. Toy izay toetry ny andro izay raha ho an'ny alahady kosa indray dia maina amin'ny ankapobeny mbantoerana hatrany masoandro mibalika, misy hatrany ny andian-javona aty amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany. Mbola mitoetra kely kosa ny orana miatoato aty amin'ny Maroantsetra sy Antalaha aty. Makasika ny tombatombana ny maripana raha ho an'ny alahady kosa indray dia manodidina 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny mafana indrindra aty amin'ny afovoantany nahitana fiakarana kely hatrany 20 ka hatramin'ny 40 ny motsiraka atsinanana raha toa ka 20 ka hatramin'ny 13 motsiraka andrefan'ny nosy. Toy ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy no amarantsika izay toetry ny andro izay maina hatrany mbantoerana hatrany masoandro mibalika ny tolakandro, misy hatrany ny andian-javona ny vao maraina dia aty amin'ny motsiraka ny Analanjirofa sy Ambatsoa izany no somary mandrandraona kely. Raha ny maripana vao vinavina kosa raha ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany 19 motsiraka atsinanana, 20 ka hatramin'ny 13 motsiraka andrefan'ny nosy, tafakatra 30 mafana indrindra manerana ny nosy dia any Anjoisy Mahajanga no ahitana izay. Makasika ny tany fahatondrivotra kosa indray eto Antananarivo renivohitra dia nijanona ambany ny tany fahatondrivotra eto Antananarivo renivohitra raha tamin'ity herinandro ity ambany na manodidina ny fetran'ny OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray araka ny hitantsika amin'ny sary. Raha ho an'ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy kosa aloha no hojerena dia hiakatra tsikelikely miandalana izay tany fahatondrivotra izay ary ho lasa ho antonina amin'ny ankapobeny. Makasitraka anao indray ary nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao amin'ny manaraka indray. Ireo mato.